Angafaliana indray toko lasy toko vavy no itsidiana ato anatin'ny tokantranotsika amin'ity fandarana Vatofantsika ao anatin'ny izao zoma andalina izao zoma faraka amby roapolo ny volana Aprily taona 2024 fandarana Vatofantsika faharoa ity arahantsika ity araky ny nazavaina tamin'ny hera moa tamin'ny fanokafana fandarana ny arahana tamin'ny tompon'ny orinasa dia niato kely zany fandarana zany no ny antony maro samihafa miverina izany amin'ny izao fotoana izao manasatsika ampanajana anaraka ity fandarana Vatofantsika ity ho atsika izay manaraka amin'ny fahitalavitra ho atsika izay manaraka amin'ny YouTube sy ny Facebook indrindra ihany koa ho an'ny manaraka ho an'ny bolaina dia tolorana ny araba omba Aprily tsoa izany akasana namana alliance namana nasetra miara-misarimbo namana totosa izao fandarana izao takany mazatra dia misy ny vahiny ao tanatiny tia fandarana tia iresaka ny tontolo politika sy ny raharam-pirenena amin'ny akapobeantsika amin'izao somalindalina izao ny vahintsika nasaina araky ny tamin'ny fampafatahana zay nalefa tamin'ny fahitalavitra teo ireny dia maître RASAMIMAKA Mahefalahy no vahiny fandarana Vatofantsika amin'izao ariva izao izy dia fahafantarana azy dia juriste izy wisy moa tena fahafantarantsika anazy totao masina tsy misy tsy mahalala anazy fa na izany dia mpanao politika ihany koa ny tenany anisan'ny bana izay resaka politika sy fanontaniana politika avy aty amiko apetsaka aminazy zay rehefa aveo mpikambana ny antoko team ny tenana tsy niala tao anatin'izany antoko team izany nandritra ny fotoana maro indrindra fa tamin'ny vanim-potoana ny tezamita reny dia saika hita teo amin'ny magrofona ny tenany isaky ny sabotsy izay fiona ny mpikatroka ny team tamin'ny mbola nalaza moa ny mouvance Valemana, mouvance Tsiraka, mouvance Velibera ary mouvance RAJOELINIRINA tsy ho lava resaka tsony afandeo anjefa iny miaraba maître makasitraka nanaiky ny fanasan'ny fandarana Vatofantsika. Miaraba an'ny Roimemy, miaraba an'ireo teknisianina rehetrarehetra, miaraba ihany koa ny fahitalavitra sy ny radio sy sel eto Tomasina. Miaraba ohatrany mahitanao eto Roimemy dia mahatsiaro mahitsy ohatrotratra ny mahatsiaro an'ilay mandeha tamin'izany fotoana izany ary mahatsiaro ihany koa ohatrany mahita an'ilay mpanao gazety zao mitarehanao angamba hitan'iny tena efa lasa notomazy dia miarakosoa anao ihany koa mba hanaraka ny dian'indray aman-dreny reny an'ity asa lehibe zay ataonao ity mahatsiaro an'ny fidoberage toa zao ohatrany misy itovizana ihany nareo ny ihany apetiny ya etoko misaotra amin'izay teny firerotsio izay maître fanontaniako maître voalohany tonga dia any avetrany ny fanontaniako hoe eo amin'ny adiny ray eo aloha ny fotoanantsika ao anatin'ity fandarana Vatofantsika ty hoe ao anatin'ity taona 2024 ity taona ny fifidianantsika ahoana aloha ny fahitany maître n'ity taona 2024 ity ny fanontaniako voalohany dia hoe izy ve ny fifidianana sa tsy izy amin'ity taona ity indrindra fa ho anareo mpanao politika. Raha ohatra tsika aloha ka iresaka ny lalam-panorenana raha niresaka ihany koa ny lalàna mikasika indrindra ny fifidianana dia tsy tokony hipetraka ny fanontaniana hoe izy sa tsy izy ary raha mbola tandalàny Madagasikara dia mbola fepena tsy tokony hipetraka izay fa efa voafaritra zany na ny daty na ny fotoana zay tokony hanaovana anazy ka tsy tokony ho ady-hevitra intsony hoe izy sa tsy izy fa misy ary tsy maintsy izy ary tokony ho atao zay ngamba ny tokony ao anatin'le izy maninona no lasa mieritreritra be lehibe tsika hoe izy sa tsy izy sa ahoana za mihino fa efa ty amin'ny 3 sy 4 rivotsika zao efa ty amin'ny taonjato tsy mitovy amin'ny taonjato tany antsonina tany amin'ny taona sy ny 20 ka mety tokony haneritreretra an'izany fa asa inona moa no antony tsy hatanterahana an'ilay izy inona moa no antony tsy hanaovana an'ilay izy fa tokony isy ny fifidianana tokony ahifanaja ny olona satria ny fanaovana ny fifidianana no fanajan'ny mpitondra izay najainy ny vahoaka entina teo amin'ny fametrahana azy teo amin'ny toerana anjarany zany manaja ny vahoaka entina ny fametrahana ny rafitra rehetra izay efa nifanekena maseho mampiseho zany maha-olon-dehibe sy mampiseho maha-olona matotra azy tokony isy ny fifidianana tsy tokony isy ady-hevitra tsy tokony isy ady-hevitra hoy ianao teo maître fa ady-hevitra be nefa zany amin'izao
satria inona ny antony ny voalohany alohany fa fantatry 5 taona melohan zao dia efa fantatry hoe na isy ny fifidianana amin'ny taona 2024 nananjay ny fitantanana ny firenena ny filoam-peonasa amin'izao tokony efa niomana ny olana amin'izao dia mipetraka ny fanahiny be sy ny maro amin'ny hoe membre ny CENI, membre ny ACC, tsy madio ny tontolon'ny rafi-pifidianana indrindra fa ho anareo anivon'ny atoko tim zay anisan'ny lasibatry ny alabato tamin'le ny vanim-potoana ny fifidianana filoham-pirenena ireny tamin'ny farany teo ny taona 2024 izay anisan'ny nanana reketo marona reo ny entina teny amin'nivon'ny ACC saingy nisy ny valy teny rahantsika malala azo raisina fa tsy mitombona tamin'ny reny ao anatin' zany fanahiny be sy ny maro zany amin'ny mampikambana ny atoko tim anao aloha ny antaniko an'ity mieritseritra ny atoko tim anao fifidianana ary andray anjara ao anatin'ny fifidianana ny tokotany anaovana fifidianana nefa mbola tsy tena madio tsara ny vola hoentin'ny fanjakana anaovana fifidianana zay ilain'ny CENI tsy mbola hita hatreto tsy resaka fa tsy ny basket fond tsika tsy mbola mirotsaka hatramin'izao ahoana ny fahitanao an'izany aiza ho aiza izany rehetra izany tena marina izay aloha zany raha tamin'ny fifidianana filoham-pirenena indrosisy dia anisan'ny hoe tena mba hoe mpitariky an'izany tena ary ny aina tao anatin'izany hoe zavatra be deabe tsy milaminy zany tao anatin'le izy rehefa tonga moa reny taona 7 reny raha tsarotsika dia tsy teo amin'ny fitondrana ntsony ny timina zany tsy midika fa tsisy olo marina eto amin'ity tany sy firenena ity fa inona fa misy ny olo marina sy olona mendrika ao anatin'ilay izy ary dia mamerina kely tantara fotsiny fa nanisy ny nini dia nandrotsaka zay ny docteur Robinson tamin'izany fotoana zany no nanao any fifidianana teo zay mahalala zay mahafantatra fa nandresy zay ary fantatra zany manana ny procès verbal sy ny rehetrarehetra zay tao anatin'izany rehetrarehetra zany kanefa indrisy fa dia efa reny moa zany ka dia ny atoko tim koa minoko fa manaja ny lalàna sy manaja ny davitra rehetrarehetra rehefa zay nitapaky ny cour constitutionnel na nitapaky ny moa filakevitra momba ny fifidianana tamin'izany fotoana zany dia manaraka tsika satria isika ray aman-dreny mampiseho fahendrena eo mason'ny vahoaka ary isika zay hitondra raha pitso na dia efa mitondra raha dia tsy maintsy mampiseho amin'ny vahoaka hoe izao ny tokony arahana izao ny lalàna dia tsika tsy mitondra ny olona makany amin'ny tany tsy tandalàna ary ny tim tsy ao anatin'izay fontao zay nandeha ny fifidianana teo tamin'ny farany teo dia ny aina tao anatin'izay ihany koa ny tena nahita hoe inavy ny zavatra fomba miady sy ny natao rehetra ina ny olana raha tamin'ilay fifidianana farany teo dia za anisan'ny resaka tamin'ray aman-dreny candidat tamin'izany fotoana zany tena mety tsika raha ohatra ka tsy mipetraka eo nalany ary samilaza zay fa manana ny tantaratasy sy ny rehetrarehetra milaza fa nanana fandresena ny tiako Madagasikara tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teo fa saingy misy zavatra be deabe ao madiky an'ilay izy eo nilay nyresantsika n'ilay hoe mikimaky rehetrarehetra zay natao azontsika resahany zay rehefa avy eo zay koa teneniko ihany koa hoe zahay koa zany un homme averti en vaut deux eo ihany koa ny zavatra nisy zay tena olana ngeza be teto Madagasikara anie zay isorako ny folomarika ravalomanana nanaiky hoe eny ara fa inona atao satria fantatray nefa oboro na guerre Madagasikara raha tafapetraka teo ny folomarika ravalomanana fantatsika ny fisian'ireny fitaovam-piadiana be deabe efa fantatray ny fisian'ireny efa fantatra ny fisina sy ny natogavan'ireny teto Tomasa sy ny natogavan'ireny tamin'le iza ny nanafatra azy iza ny conteneur tao anatinna fantatra ny fisiny fa zao nitavatra tanjona satria ny kandidat tamin'izany tena hoe tsy maintsy lanytsika kotokikoto ary efa tsy lany izy dia matahotra zay zay tsy miteny mety zay ny attention fa matahotra zay fa isy ny guérilla sy ny rehetrarehetra ho avy eto Madagasikara ahoana ny fomba eritreretanao hoe ny mpitondra malala sa tsy mahalala ny fisinina tanky be deabe miditreto basy be deabe miditreto fitaovam-piadiana be deabe miditreto atao inona ireo ka rehefa mipotra zany zavatra rehetrarehetra zany tena za tena miteny fahendrena no mipetraka satria
tsisy tombontsoa hoan'ny tiako Madagasikara no an'izay fitondrana nefa iteraka indray a mety sanatria oramandrika eto amin'ny firenena na de fantatra izao raha fa maresy zay manana ny dossier zay nieritreretina hoe andao hiady reny mony valiny ary mbola azo atao nampiakarina izy azo natao ngeny hoe verintsika hoe inona zavatra mitranga tany amin'ny taona roa ariva raha ohatra ka hoe zay no ilaina da zay ny tokony natao a fa kosa fantatra fa amony ny zaza malagasy isy ny ranondrika isy ny zavatra be lehibe a anakaiky io a fanapa-kevitran'Andriamanitra ary de toro-kevitra avy amin'Andriamanitra zay nonay de hoe io aloha Madagasikara io aloha gasy io ny tadiavinareo iny ary f'Andriamanitra tsy hanome zavatra tsy ho zakatsika fa nomena atsika nampahafantariny atsika hoe io ny tianareo nomena anareo barabasy de ndana ary ndana miara-miaina amin'ny barabasy nareo fa natao ombony tompo zay zavatra nisy tonga ny fotoana zao ankehitriny tsika eto am'izay hoe any amin'ny fifidianana vonao maître ny zavatra tiako anontania fantatrareo mialoha zany zavatra zany fa zany ny zavatra hitranga eto Madagasikara raha to nijiriziry hoe tsy maintsy mandresinareo ka ny teninareo hoe mba hisin'le filaminana eto Madagasikara de aleotsika anaiky resy naninona zany nareo nanaiky nilatsaky nandray anjara tamin'ny fifidianana faharoa manaraka an'izay ny fanontaniako hoe raha tsy manana ilay filoham-pirenena ohatra hoe lamy filoham-pirenena teo ny filoha-telo maraka ravalomanina tsy manana fahefana ve izy amin'ny maha filoham-pirenena anazy ifeny filaminam-bahoaka eto Madagasikara na de nisy ary izany hoe karazana fitaovam-piadiana be dia be paritaka teto Madagasikara zany tena manana an'izany fahefana zany ianao rehefa filoham-pirenena tena azonao atao zany zavatra misy ane zao raha ijerintsika hoe inona zavatra mitranga ny Soudan azadiny fa ny jeneraly eo akaikiny jeneraly na tsy resaka amin'ny statut antsika hoe ahoana ny natonga azy teo fa olona eo akaikiny a no mifandramatra amin'izao fotoana zao miteraka faty olona avy aiza reo fitaovam-piadiana sy ny retraretraretra reo efa fantatra ane ny fisiny reny Wagner efa fantatra ane ny fisiny fa ny olana tsy hoe naninona no nilatsaka ny antony aloha nina motivation le nilatsaka de zao hoe latsaka akaterena ny malagasy tamin'ny 7 zay efa niakatra tany amin'ny atao hoe niakatra ambony izy amony tsy faly izy amony tsy ndeare anamitra amin'ny fahazahoantsika ny jeu de la francophonie ny fahazahoantsika n'izany hoe eto amintsika no natao zany fivorimben'ny francophonie sy ny union africaine retraretra zany a nisy zavatra nieritreretina zay nanamboarana PDB zany reto fa zao tsy mety tamin'ny olona reny zany hoe misy zavatra enjeu be da be tao anatin'ny tao zay tsy mety tamin'ny olona le ino nafatan'ny zany tsy azotsika hoditsita hoe ina nafatan'ny Anouar Kadhafi tsy azo hoditsita zany fa mifandray amin'ny tantaran'ny Madagasikara zany mifandray amin'ny tantaran'ny France zany mifandray amin'ny zavatra rehetrarehetra ary azadiny fa nanana olana angezabetsika tamin'ny 7 arivo misy colonel zay niteny hoe nalefanay ny balantifilnay teny amin'ny lapany avoa ary zay moa tamin'izany fotoana zany mahatsiaro tsara mihitsy ny ainana tamin'ireny fotoana reny amin'izao fotoana zao tsika ve mbola hitondra indray any vahoaka malagasy iaina ao anatin'izany ao anatin'izao zavatra misy rehetrarehetra zao zany ny ainana tamin'ny 20 arivo teo fantatra fa zay miaina ny hoe nilatsahana efa nilatsahana ane talohan'izay efa nilatsaka ane tsika aloha efa niomany fantatra hoe inona ny zavatra hitranga ary rehefa tena ao anatin'lay famohanan'lay didipitsarana mihitsy no mipetraka amin'izay hoe izao ny zavatra ho avy eto ary tsy tsika reny no mialerte an'izany fa mialerte mahita an'izany zao tontolo zao io koa nge misy hevitra avate amintsika mety hoe zay tsika apetraka amin'ny tompony zavatra apetraka amin'Andriamanitra zavatra rehetrarehetra fa eo ihany koa misy reo mpiray miara-nombona antoko amintsika zay mieritreritra ihany koa faut faire attention mitandrema fa sao ny zavatra misy ao anatin'ilay izy de anisan'izay tsy hoe matahotra ny tsy andresy na matahotra ny tsy hitondra tsy hany mihitsy ny zavatra misy fa zao hoe tena ny rano malagasy tsy mety amintsika raha tsaroantsika tamin'ny 7 arivo reny raha nisy nyreo atao hoe fanapotehana sy ny fanenjehana sy ny rehetrarehetra io moa resahana foana efa nanareo ve de zany foana naverina tsy hiverina amin'izany tsony tsika rehefa avy eo fa tsara ny afantarany rehetra kosa hoe inona ny zavatra nisy teto tsara ny ampatsahivina tsara ny zavatra rehetra satria tantara zany ho an'ny ankizy teraka tamin'ny taona
toko hoe folo sy roa arivo am'izao fotoana zao efa mpifidy efa 13 taona kanefa ny tsy mahalala an'izany zavatra misy rehetrarehetra ny iainana an'izany maninona ny fiainany nopotika am'izao fotoana zao maninona izy nototra an'izao zay ny zavatra nitsanga aloha tsy azo elany zay zavatra zay tea anarina ny Madagasikara foana amin'ny mpanao politika satria zay no atao hoe politika de tonga ny tamin'ireny fotoana reny zay ny zavatra misy am'izao fotoana zao ho avy ny fifidianana latsaka ny antoko tiako Madagasikara zay tsy za moa zany no tokony laza hoe latsaka sa tsy latsaka sa ahoana fa ny zavatra fahitana azy aloha ketsiketsika hoe mety andraindrary latsaka zay zany na tiana na tsy tiana tsy maintsy andatsaka candidat na antoko tiako Madagasikara na izy na izy ka mbola tsy nidéclaré an'izany aloha hatreto ny bureau politique de aloha tsika mbola satria zegny tsy mbola ho avy fotoana satria hiakana hita congrès zay amoka an'izay de hitatsika eo mety iza no atolotra any eo mety kakoto mety rabe no iza fa zay ny fanapahakevitry ny antoko de ny antoko ny manapaka an'iny fanatinana sy tiana amin'ny mpanao politika de zao hoe aka fanjakana hanasovahoaka ny antoko politika anankiray izay manana vina zay no ao anatin'le izy de tsy maintsy mihoana am'izay zay ary tsy maintsy misy ny fifidiana maître ao anatin'le izy manahirany ty taona 13 sy 10 ty raha fahenona ny teninao teo de hoe naresinareo tamin'ny taona 20 ny atoko tim fa noho ny zavatra mety iseho tsy mety amalagasy na raha mandriky ohatsy hoe miaccuse miadversaire politika tamin'izany ianareo fa izy no anao an'izany raha toka tsy izy no eo amin'ny fitondrana lay olona ny eritreretinareo ny accuse-nareo tamin'izany mieritseritra mbola anoiny mandahana satria ny filoham-pirenena ny teny hoe fampandrosoana Madagasikara tsy vita ao anatin'ny mandaha anankiray mieritseritra mbola mila mandaha faharoa zany izy ny tiako Madagasikara nefa andray anjara ny filoham-pirenena am'izao nefa sy mpiarady aminy mbola manatena fa tsy maintsy azo an'ilay mandaha faharoa manahoana ny tiako Madagasikara ao anatin'izay anaiky lembenana sa tahaka ny tamin'ny androny Jean-Louis Benson sy ny tamin'ny taona 20 sa hoe itsoro am'izay satria raha tadiditsika tsara tamin'ity taona ty tany amin'ny volana fevroary tany hoany janvier faraparany janvier tany teolomaraka Valomanina tany Atuliara de niteny izy hoe Valomanina tamin'ny taona 2002 ty ozy izy fa tsy Valomanana teolotsony midika zany fa misy hevitra fonosina zany tenenina zany andray fahefananareo ary ny teny ny filoham-panorona ny tima hoe tsy maintsy aka fahefana ary tsy maintsy velona amin'ny fomba ahoana amin'ny alalan'ny fifidianana ve rasanatsika misy ny velona tamin'ilay taona tamin'ny 20 hitarika olona hidina an-dalambe ve zay anareo ihany ny teny hoe tsy mety amin'ny malagasy no misy raha mandriky voalohany aloha ny taona 13 de taona am'izay anaovana ny fifidianana fa lava be zay fotoana zay tsy maintsy latsaka ny antoko tiako Madagasikara ozy ianao hoe amin'ny fotoa fomba ahoana izay ene raha ohatra ka efa nitondra vahoaka anakenetsina na ataontsika hoe nanao anreny réaction natao taminay tamin'ny sursaut hoe azo ataony reny azo atao reny vitanay reny raha iteny fotsiny tsika zao hoe andao ary fa tsy any ny folokosainany timina tsy any anao ataony timina ka hoe azo ataony hoe zay zany efa be deabe efa nisy ny hetsika hoe andao ary tsika hetsika hanongana ny fampanjakana io zay mbola hoe alao aloha amin'ny alalan'ny fifidianana ny ipetrahantsika eo satria tsy maro toerantsika rehefa tsy zay miany fifidianana zany zay tsy tarika ny vahoaka mihitsy zay hoe andao aloha ikorotana andao fampanjakana fa saika nisy oatra zao le izy mafana foana tsy maintsy mafana io tsy maintsy manana anina anjany rehetra fa ny mitarika an'izy folo koa zadiny fa eo misy ny mpitarika endry zay mitarika any amin'ny lalana ho any amin'ny fandaminana any amin'ny lalana tokony mety ny tokony atao fa hoe inona no ataonareo zahay manomboko zao sy mbola veriko any ianao maverity en votre efa hitanay daholo le nifikiriny efa hitanay daholo le zavatra rehetrarehetra natao teto masina zao de azo tenenana ohatsy hoe be de be ny zavatra atao hoe avantage
zay nomena sy nomenanay tamin'izany fotoana zany na anaty groupe fifidianana efa hitatsika reny hitatsika mifika am'reny fomba noentinareo nananonay na fomba nangalan'ireo ataontsika hoe andeha ataontsika hoe adversaire fa za tamin'izany fifidianana ny resaka sefokotany ny resaka karaha-pifidianana ny resaka fametrahana an'lo le membre na bureau de vote teto amin'ny tanàna Tomasina fotsiny teneny koa zany retraretraretra zany ge olana bedabeda oly resaka tsika ao anatin'la hoe na am'izao fotoana zao tsika miresaka ao anatina alotsika hoe mizada tsy mazava any amin'ilay famenona amin'ny lisy pifidianana amin'le carnet sy ny retraretra iny efa arrêté ny fanarahana any amin'ny fokotany natao am'izao misy zavatra tsy de mazava any amin'ny arrondissement retraretraretra any ny arrondissement miatsosio fokotany ty fenoy ty avierge sy ny retraretra hita daholo reny mananareo marky zay fa zay mbola tsy miteny tazominay aloha anay fa mitanay eo fa zay efa miavertir anareo fotsiny fa efa ty aminay ny situation angetra zay eritreretinareo anovana angalarabato am'ty taony ty de mitenitsika hoe aiza hoaizany seny isy ny retraretra sy ny retraretra zay koa zany matona nantona teo sy miteny hoe alefasy le fifidianana rangaha zay tsy matao ohatra na am'izao fotoana zao rapitso aloha de aleo le izy andeha tentsika hoe maninona ny seny vadinianina ny seninona zao retraretra io Andriamanitra no mandamina ny retraretra fampijeretritsika de miomana koa zay amin'ny vigilance retraretra ataovy ary de mifankahita eto tsika fa iveryntsika mifankahita tsika teto hoe avoakatsika eto zany izany mandresy fa zay tena samy teny aminareo fa ezaka zay mba ho any premier tour de vitany atoko tiako Madagasikara amin'ny fomba ahoana maître satria amin'ny tsy alabato fa amin'ny vahoaka fotsiny satria mahatsiaro ny vahoaka fa raha izao fitondrano zao no ifanehatra amin'le izy ka raha mbola izao no mbola iainany vahoaka amin'ny 5 taona manaraka de mino fa tsisy vahoaka ketrina tsony eto io manso maître misy amin'ny mampanao gazety ny tena resaky nynivon'ny fiarahamonina eny tsy hitan'ilay vahoaka malagasy sona izy ny anteherana nandalo ny fitondrana rehetrarehetra efa miaingy am'izao no resaky hoe coscotier misy ny miavato zay tahitan'ny député citeny am'izao tsy mampanina miteny an'izany tety amin'ny Madagasikara izay mieritseritra ny vahoaka malagasy hoe aleo indrindra fa itsika ty am'fatsy aleo mba hoentin'ny olona avy any amin'ny sisiny zay fa 4 taona 20 taona n'olona voatany foana manahirana no resaka foko ty satria niteraka sabeny tamin'ny faran'herinandro zay ho resantsika aloha aloha sao de hoe holy andan'le izy za ho namanokana tsosoko aminao fa merina nray aman-dreny fa teto Tomasina zaza teto Tomasina na lehibe teto Tomasina ny aina efa polopolo taona ny maro za tsy miaina ao anatin'ny atao resapoko eto fantatry ny olona manao aniza no migery an'izany resaka problemana foko zany izy aloha problemana foko marina nisy nay aman-dreny tamin'izany tamin'ny fotoana telo amby 70 sy ny retraretra nlay nalefa tany naty masina nalefa nyparitaka fa am'izao fotoana zao tsika tsy antsony ny resaka fa resaka pariparianiny zany ary ny zavatra olona manao an'izany amiko de matetika le olona tsy de manana fandesen-dahatra hoentina eo anatrehan'ny vahoaka raha hitondra afa-tsy ny hoe andao resahana foko zany eny Roimemy tamin'ny androny galeny zany zavatra zany napetraka misy ny namana miresaka hoe efa tamin'ny andro dadamany eny misy an'zany am'izao fotoana zao hoe mbola misy resaka aradama sa resaka inona no resaka fokotsika resaka foko zany tsy tokony zany tsony ny resaka am'izao fotoana zao fa za zao mahatsiaro nisy fotoana za moa tamin'ny fotoana ny président ny conseil régional ny fatatsinarana tamin'izany fotoana zany misy fotoana nionana niarahana tamin'ny Mpikambana ny teraka Tomasina zay natao tany Antananarivo niaraka tamin'ny tokola Sila tamin'izany fotoana zany de niaraka teo zay mianaka de efa tonga ao anatin'le fivoriana de resaka Betsimisaraka resaka avy any zay avy any Ambatondrazaka zay Sianaka zay Betsimisaraka zay zany resaka teo de zany nametaka mihitsy hoe raha izany le izy voaka
fa tsy zany ny resaka fa zanaky Tomasina no resaka eto. Zanaky ny faritanin'ny Tomasina no resaka eto. Za faritanin'ny Tomasina. Fa za tsy betsy misaraka. Fa za manaja ny betsy misaraka. De resaka zany zao raha resaka tsika de andeo resaka Tamatavien. Andeo tsy resaka Tananarivien. Mandeha manko izana manko zany resaka am'izay hita am'izay angamba am'izay fotoana zay hoe inona hoa le resaka hoe foko. Averiko fa ny olona miresaka an'izany foko zany de le olona tsy mahazaka lay toerana tia nipetrahana raha tsy ilazaina fa zay zanakianina zay niterako zao niterako zao. Ka ny resaka foko zany de fampizarazarana atsika zany aloha voalohany indrindra. Ary faharoa zany foko zany ane raha ny foko no resahana miala tsiny miala folo fa tsy de miexista loatra zany raha eto tanànan'ny Tomasina no resahana. Efa cosmopolita neto. Rekaky Madagasikara ny zanako zao manambady olona veratsy moa tsy namana. De ny zavikelinay inona no resahanao? Meriny sa inona? Ary resaka zay foko zay. Amiko zany resaka foko zany tsy malagasy ny olona tena zany fa ny frantsay izay nanjanaka atsika no mbola miresaka an'iny. Ka mbola te anjanaka sy anao zarazaronjakana. Inona moa ny olana amiko zao zany milamina tsara eto Tomasina. Milamina zaka mandeha makano feno arivo. Aza, mbola misy fotoana ngamba aloha hoe resaka tsy fantatro ny maza na any amin'le toerana hoe tsy azotsahana sy ny rehetrarehetra fa iny tsy mbola miresaka an'iny fa hoe eto Tomasina afaka miresaka daholy, afaka manasoan'ny Tomasina, afaka mampandeha ny Tomasina na avy aiza, na avy aiza, na avy aiza. Fantatro anao zao fa ianao olona avy any Masoga. Inona ny olana? Maninona zany tsy mahazo eto? Misy olona avy any ataolany aby fantatro tsara mihitsy, milamina be izy eto. Ka tsy zany no resahana ao anatin'le izy. Aroka zany. Resaka tsika mety nao le resaka hoe avy any atsimo, avy any avaratra sy ny rehetrarehetra sy ny rehetrarehetra, mety fomba fiteny zany. Fa raha te handroso tsika de andeo tsika resaka hoe malagasy ny resahana. Raha te hametraka fato tsika, andeo tsika resaka hoe Tamatavien zao. Miresaka zay mety somary tonga de tsabary kely izy amariparantsika ny resaka hoe ny atokotiko Madagasikara mialohan'ny idirana anatiny hoe raharam-pirenena sy ny hoe filipenina miaka isan-karazany nisy ninkabariny Vepanina fandraisarany iny député Joseline iny teo masoan'ny folo-pirenena izy teo masoan'ny vaoaka amin'ny Sambava izy ny tenany iny hoe tsy tokony ho adaladalain'ny olona avy any atsimo isika vaoakany avaratra fantaniko tsy any amin'izy ny kabary fa fantaniko hoe naninona ny folo-pirenena tsy nanao réaction hoe tsy mihitsy zany fa nangina nanao compli silence. Za ndray miteny aminy normal izy raha tsy miteny zao le izy reny fomba fitenin'le député izy moa izy Joseline de fomba fitenin'ny olona any avaratra, réaction n'olona any avaratra reny fa ny olona milalao an'le izy hoe resaka adipoko non. Na ahoana ianao rehefa makany avaratra ianao de manana an'ireny any. Rehefa tonga any atsimo ianao de manana an'izay koa fomba firesany an'izay koa izy. Rehefa makao vorontany ianao de mety manana fomba firesany. Fa tsy midika zany fa hoe tiako foko na tia foko. Za aloha zany mahita fa tena miala tsiny de firesaka ina fa resaka fitiavana ataontsika hoe fitiavan-tena kely na fitiavana ny any aminy na resaka appartenance no resahan'le député fa tsy filazana tsisy ny teny atandroy tao na ny teny hoe atanosy tao na atesaka tao ka tsy mila ndratsika ka inona ny resahana an'lizy foko. Amiko le olona miresaka an'izay no tena te anao adipoko eto Madagasikara, te hanakorotana amin'ny Madagasikara. Mety miteny ohatra hoe za zao miresaka hoe misy olona mikorotana ny eo amin'ny tanàna Antanamboto izy miteny hoe ianao raha mise mijanona ianao fa ianao Antanamboasainky ny Antanamboasainky ny resahana fa tsy aty Antanamboto eo. De manivaiva olona avy Antanamboasainky avy amin'izay fotoana izay. Fa raha miteny hoe ianao raha mise tsisy idiranareo antesaka eto, resaka ibetsy misaraka eto amin'izay fotoana izay hafa kosa le izy. Ka le izy le fitariana an'le izy makany zatsy hoe poan'le vice-président l'Assemblée nationale fa za kosa tena contre amin'le olona zay mitarika sy manohatra an'le izy resaka hoe adipoko. Ka le olona zay miaina ao anatin'izay sy ilalao an'izay no komeko tsiny satria reny olona reny mihitsy ny tena ratsy saina amiko fonao. Mamariparana ny resaky ny atokotino atsika mialohan'ny idirotsika ny raharam-pirenena satria telopolo minitra teo ny resantsika mikasika ny tiko Madagasikara. Fantanin'ny olona mainty hoe de zao eny anivon'ny fiarahamonina eny eran'ny Madagasikara
mety tsara toerana ihany ianao ny amaly anazy satria fahalalako anao dia anisan'ny mba mifampiresaka matetika amin'izany folo teo aloha mahakaravalomana an'izany ary anisan'ny olona atokisana ihany koa fantany olona dia hoe manaova zamody miady ve ny filo rajoelina sy ny filo ravalomanana sa tena miady filo ravalomanana tsy miady manolo zay aloha apetraka tsy miady aman'olona ny filo ravalomanana ary tsy miady amin'ny filo rajoelina fa kosa manana ny principany dia amma antoko politika azy sy ny fitarinana antoko politika mbola tsy dia tena naheno sika aloha zay nge zavatra mihitsy tsy tena mbola tena naheno sika mba avereno amiko fa tsy fantatro ary fonako raha misy an'izay ny attaquer directement na personnellement andrajoelina ny filomarika ravalomanana fa contraire an'izay no zavatra misy sy ny zavatra rehetrarehetra mbola tsy tena an'izay ny hoe miady ve samody miady laveriko foana hoe misy ny atao hoe atake fitenenana foana ohatry hoe resaka hoe mpanonga-panjakana miverimberina matetika foana zany anatin'ny evatsindra mandray mahazo senja no fotolomarika ravalomana sy ny atake ny zany izy moa nitarika ny olona zany fa ataka zany a ny mpanonga-panjakana no resahana zay mpanonga-panjakana mieritreritra ny fandraikan'izay zavatra zay no resahana fa za zany koa mbola sy tena nahita loatra sy tena nahita loatra hoe tena ny vize azadino a fa na ny fiaina amin'ny marika ravalomanana na ny ankohonana na zany angy mbola misy ny reportage hitantsika be lehibe ao anatin'izany rehefa ohatra ka ilay manana an'izany tsika ny atao hoe attaque personnel tamin'izany fotoana zany a fa tsy mbola nanao attaque direct tamin'ny président rajoelina izy andeha atao hoe mety misy ny problème entre samby zareo fa tena natao hoe homme d'état dia tena mandanjalanja ny fahafateneniny mety misy qualité anao anankiray a mety ny teny mahery qualité anao anankiray a mety ny teny mety ho masosa fa anjaranao no mitondra an'izany hoe tsy mety ty a dia anjaranao no récupérer an'izay zavatra rehetrarehetrarehetra fa zany a tsy tazomina hoe lavitra be amin'izao fotoana zao a filazana foa hoe les deux personnes foana no olana eto Madagasikara za tena mahita fa tena ifonako a resaka fitaizana resaka fanahy io resaka ny ainana io dia ny zavatra misy tsy voatery hitovy ny olona anankiroa tsy voatery anana fomba fijery mitovy ny olona anankiroa a na ataontsika hoe samy homme d'état ary tsy voatery samy hitovy keo fomba fahaizana mitondra sy mitantana firenena ny zavatra misy amin'izao fotoana zao zany dia misy olona anankiroa zay hoe atranga hoe ity zao a ity zao anatin'izy anjaran'ny olona no mijery izany mety izany tsy mety fa ny manjary lasa ohatrany hoe sanatria anao procès ho an'ny filomarika ravalomanana sy ny filo rajoelina ve za zany tsy dia tehiditra loatra amin'izay fa aloha ho an'ny vahoaka amin'ny fifidianana le mety hoe procès hoe izany marina izany diso izany mety izany tsy mety a fa ny fitenenako fotsiny hoe za tena samy laza aminao fa olona mivavaka ny filomarika ravalomanana ary ny ankohonana zany dia tena tsy teny hoe izy mety manana izy fa tena za resy lahatra amin'ny ankohonana io a Roimemy dia zao foana raha te hatoky olona anankiray ianao atao hoe olon-dehibe no resaka an'izany tamiko ary tena aleko zany raha te hatoky olona anankiray ianao midira ao atokantranony fantaro ny fiainana jereo ange ny ankohonana izay ny zava-dehibe indrindra manahoana ny ankohonana manahoana ny fianakaviana dia amin'izao fotoana izay anao dia mametra azy hoe atokisaako anao fampinamiko vola amin'izay anao Roimemy sura zany fa tsy say anao zay le izy manahoana ny passé dia samy mijery an'izany rehetrarehetra samy malala an'izany fa averiko foana hoe ny filomarika ravalomanana manana tena mitoky amin'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra atao ary enga neka izany ary marataka amin'ny tompontsika mba hoe akaiky ny foana zany mikasika ny atoko tima fa mety iverina ilesaka mikasika hoe filo telomarika ravalomanana ihany tsika mihetsiketsika daholo ny mpanao politika amin'izao maître miezaka mitety amin'ny Madagasikara mamora vahoaka atao indray mijery dia hoe fa propagande angatsika zao oviana ny daty mpifidianana ohatrany any amin'ny 9 novembre any ny fahalalana ny daty mpifidianana ny 1er octobre 20 décembre ny 2e octobre fa raha ny zava-misy amin'izao eto Madagasikara dia ohatrany hoe fa anatin'ny ambiance électorale mihitsy ntsika
inona ny dikan'izany miazakazaka sady ve ampanao politika sao dia tsy ary tsy lahatra mivoaka ao anatin'ilay ray volana apetraky lalàna anaovana fampielezan-kevitra fanjakana raha teo manao fitetezam-paritra miaraka amin'ny loko volomboasary. Resaka pré-campagne angamba no resantsika. Pré-campagne zany tsy voafaritra hoe atraiza ka atraiza no teo pré-campagne. Io mantsy zany eo amin'ilay fifidianana io misy processus io. Zany hoe atreto ny pré-campagne dia atreto ny après-campagne dia atreto ny campagne misy hoe jour rahanao anatiny. Inona no fepetra tokony ho atao ao anatin'ity inona no fepetra tokony atao ao anatin'ity. Ny zavatra misy amin'izao fotoan'izao zany tsy mbola misy milaza eto fa ho candidat irakoto na ho candidat rabe. Dikan'izay tsika tsy mbola miresaka pré-campagne ao anatin'ilay izy fa zao mananjo kosa ny rehetra mananjo ny antoko politika afaka mikarakara sy mampafantatra inona ny vinany, mikarakara an'ireo olona mpiaradia aminy, manomana inona ny zavatra hitsanga raha-pitso, manomana ny efa fifidianana. Vao lany ny filoham-pirenena tafapetraka eo dia manomboka amin'in'izay iny zany efa manomboka amin'ny processus campagne. Zany hoe efa taona talohan'izay efa afaka nanao an'izany daholo ny olona rehetrarehetra ary mahalalaka io omeny lalàna an'izay na iza manana zo ianao zay le liberté d'expression zay efa fantatsinareo amin'ny demokrasia. Manana koa ny hoe liberté de se manifester, manana zokony ilay hiteny ny zavatra rehetrarehetra tsy mety, manana zo izy anambarany zay aminy fa za hoe tapitra atreo amin'ny hoe mety ho fanotonana ny zoan'ny hafa nga ny zo zay le tokony ananao nefa azony atao daholo zany rehetrarehetra zany. Ny zavatra mitranga manao tenu orange sy ny rehetrarehetra raha ohatra ka any TGV na ny RD manao an'ilay izy zoany zany ary tsy anjaran'izan'izy rehefa manao menamena sy kravaty mena ny atokotiko Madagasikara, manao mangamanga ny HVM, manao maitso Sara José, manao zoany zany. Za koa manao an'ity akanjoko ty dia zoako koa ty ozy izy ianao androany manao le kravaty menamena zoako ny manao sy ny zoako ny tsy manao fa azo atao daholo zany rehetrarehetra zany. Ny olana fotsiny dia zao hoe alao anao tsy anotoina ny mety ho fahafahan'ny hafa ny fahafahana zay omenanao. Ka eo indrindra manko maître misy an'ity note fanambarana navoakan'ny ministera ny Vaditany ty angatana amin'ny narisetra mandefa anazy kely eo voatotonony hoe liberté d'expression fahafahana mivezivezy sy ny fahafahana mandehandeha tahaka ny nisy teny Mandrakandriana hoainy Asambana ny folo telo maraka Valomanina voasakana nefa rehefa ny hafa tsy voasakana hoe misy fatahoana ny atoko timma dia namaro moa ireo ambasady rehetrarehetra teto Madagasikara misy 6 izy ireo hoe mampatsiava Madagasikara tamin'ny 71 nanao ratification amin'ny resaka fahalalahana miteny sy manohy hevitra sy ny resaka droit de l'homme dia namaly zay ny mpitondra tenin'ny gouvernement taplain'iny zavatra iny tamin'ny alalan'ny ministre ny serasera sy ny kolotsaina hoe tsy lay famorina olona tsy azo atao fa lay fidinana andalambe fa rehefa mijery ny zava-misy amin'izao tsika dia betsaka ny olona midina andalambe ary anisan'ny manome ohatra ny fitondram-panjakana. Lay izy manko nambaran'ny mpitondra tenin'ny gouvernement tao anatin'izay maître hoe ny filoham-pirenena dia tsy voasakana zany satria amin'ny maha-filoham-pirenena anazy fa le izy nefa tsy hita be ihany hoe aiza le hoe asana filoham-pirenena fa mifangaro vorakoa daholo misy ny miaraka amin'ny atoko rehetrarehetra, misy ny voa politika ny atoko TGV miara mijoro azy eo. Zay no manahirana hoe rehefa iza dia mahazo dia rehefa iza tsy mahazo. Ok mikasika an'izay le ataontsika hoe ino mozy teo zany dia hoe fahazahoana maso manifester ngamba le izy io ny lalàna misy ny lalàna mipetraka zay fa sy mbola verikaina aloha hoe soanao no miaina mivory ao anatin'ny firenena eto amin'eto. Ny terme maty hitondrana an'ilay izy dia le hoe fidinana andalambe. Fidinana andalambe eo zany tsy fantako le teny gasy amin'izay hoe zay ve midika fa fanotonana ny zoan'ny hafa. Ny filazana tamin'ireny fotoana ireny hoe tsy tokony andeha anao manifestation ianao
eny an-kianja na eny amin'ny toerana malalaka fa tsy maintsy ao amin'ny trano mihidy, trano mitafo. De eny azakazaka misy de atao amin'ny kianja mitafo mihitsy zay zao manao an'ilay izy atao amin'ny kianja mitafo zay. Misy fantatra koa natao hoe inona natao hoe droit de propriété. Na tokony fantatra koa zany zay inona lay lieu public. Zay tokony fampahazavana zany hoe aiza le lieu public. Amin'ny maha lieu public zay toerana azahoan'ny rehetra tonga eo, azahoan'ny rehetra miteny. Raha ohatra ka manao manifestation anao amin'ny andron'ny fifidianana de milaza fotsiny ianao zany hoe mampafantatra ngia chef district fa andeha zahay ivory arenan'ny reny. Eto ke zany zao de averiko ndray hoe na ireny le mpivavaka reny ary raha iny le filazany any am-piangonana ihany nareo no mahazo mamory olona fa tsy azonareo ntsony no manao évangélisation eny atseny, tsy azonareo ntsony no manao évangélisation iry amin'ny ankalamanjana. Ka eo zany apetraka tsara hoe inona le andalambe de inona le ankalamanjana de inona le any an-trano, fa tsy mipetraka io fa rehefa olona tsy mety aminao de considérena fa andalambe le izy na any an-trano. De zao za eny ao anatina propriété privée Roimemy tsy voatery lalàna zany, tsy voatery hangataka autorisation any amin'ny préfet. Fa raha anao didipotra ianao de miresaka amin'ny fokotany ianao de mandovo zay vola zay dina ao anatin'ny fokotany hoe mitabatabaka. Ka raha ao anatin'ny propriété privée za zao tamin'ny 2010-2011 nanao zay tao amin'ny kianjan'ny Magro, tsisy miaramila tonga atao nanakorotana anay na indeha mandeha ary mivory zay alarobisy ny sabotsy alahady tao amin'ny Magro tao amin'ny Magro teto. Fa miresaka am'ireo zay ilako zay miresaka am'ireo mpitandro filaminana ndray hoe zalahy raha hoavinareo andraso eo ivelanareo sao de misy manao gafy eto. Fa raha hiditrinareo aty aminay tsy zoanareo zany. Azadiny fa ny lalàna de mametraka hoe iza no manao violation de domicile. Reny natao tany Ivato reny reny natao tany Ivato reny miarami gendarme no manakatona vavadin'olona. Teny tosy reny. Tena zoany tiako Madagasikara sy ny tompony mitory an'ireny olona reny. Fa tsy azo atao reny. Tsy azonao atao no mitsofoka ao anaty tokotan'olona de manao mivoay ianao na manana inonao fa tsika mantsy zany zao tsy fantatra hoe atraiza le tena fahefana omena. Zay alako tsiny miresaka moa namana ny lehiben'ny gendarme eto Madagasikara de miteny fotoana hoe jerefo tsara ny miaramilanao jerefo koa le miaramila zay mamme baiko fa za tsy mino fa tsy avany amin'ny Catalana no mamme baiko hoe midiry lisany ao anatin'ny tokotanin'ny député de avoay ny olona de rehefa avy eo rehefa miresaka avany de ina no resahanao satria ny olana de zao hoe rehefa hitondray zany le député hoe za nge ivory atao tranoko de tongonareo de mitazomonareo ny vavadinay de tsy navelanareo niditra ny olona de mibananareo ny folomarokaravatmarina tsy hiditra de iza no olombelona indray ary iverenana itenenana hoe tsy ara-dalàna nataon'reto. Be da be zavatra tsy ara-dalàna eto Madagasikara tena be de na ny ataony za moa ndraindray tesitra le namako zay nitenaka ilesany nge fa tsy mpitandro filaminana antsona lesany fa mpanakorotana filaminana ny tena ilana ary tokony hovaina le anarina ary tsy tokony antsony zay za manao antso avy mihitsy hoe alohatsika tsy resaka amin'le mpitandro ny filaminana fa tsy mpitandro ny filaminana kosa reny olona sasany reny ialako tsiny fa mpanakorotana filaminana reny olona milaminy zao nipetraka eo zay mahazo autorisation ao amin'ny Magro hipetraka andeo de tonga de bananao zao tokotaninay tsy mahazo miditra anao. Tena filaminana ve zany tandronao zany fa tsy filaminana zany ny zavatra misy am'izao fotoana. Mandeha de mandeha ny fotoanatsika mety eo amin'ny 20 minitra lasaka eo ny ananatsika sisa de farany ty fandarany ty betsaka zavatra tianao resana fezatsika fihezina mikakaiky ny vahoaka malagasy am'izao ny vidim-piainana saika miakatra isan'andro ny vidin'entana eny an-tsena ny fitondram-panjakana tsy mahita vahaolana ho an'ny tokom-panohatry nefa hoe manana an'ilay vahaolana anisany amin'ny mety tenin'ny telomaraka valomanina foana zany efa amin'ny fidinana zay ataony hoe manana vahaolana ho avy dada fa mahandrasa kely tsisy manana vahaolana ny
antoko ty mamarina hoe anivon'ny fanoerana hoe fa tsy manana ilay fahefana anaovana an'ilay izy maninona ny somena an'ilay mpitondra raha ohatra tsy mahita lalaka le ilay mpitondra hitantanana an'izao fahasaherana mba aoka amin'izao. no ary impiry zahay ny tsy nanolotra raha ataontsika ohatra fotsiny raha miaino ny fitondrana ny vahaolana resahana nge akoatran'ny hoe vina mpiaramonina na ne vision an'ilay antoko zay kosa aloha mbola tsy any aloha ny resaka hoe iny ara omenana hoe le vision nefa efa fantatray nge fa zay fa mampamanana an'le izy fa hoe reny resaka rehetra zay nyresahana rehetra reny na ataontsika hoe miresaka miara-manonja fotsiny tsika azadiny fa toro lalana ireny ho an'ny fitondram-panjakana izy nareo maninona ny tsy omena tena tsy mijanona mame andreniny antoko-panohatra zao ny ary mety hoe ohatrany hoe système mety hoe mitsikera ve le izy kanefa raha ohatra ka hainao no mandray an'le tsikera manovan'le izy ho zavatra soa de hitanao zany misy tsy mety ao tena torohevitra reny toro lalany reny hitondranao an'le izy le izy na inona atoro sy resahana de manana ny hevitra ny olona manana ny tiany hitondrana azy ny olona ka nahanora azy zahay kanefa le olona tsy miaina tena nanao ne tamin'ny fotoana rehetra vo nanomboka tanitsika tamina fotoana mbola tapitra ny fempotoanany député de efa nomena fotsiny ohatra ny hoe nomena fahalalahana ny filohan'ny repoblika amoaka lalàna mikasika ny amoaka lalàna zany amina lalan'ny voie d'ordonnance sarotsika PDB ny zavatra azo natao PDB ny zavatra azo nataony tamin'izany fotoana zany fa tany amin'ny lafiny inona nataony lalana anakaizany mitondrany an'le izy resaka nyreny tamin'ny fotoanany pandémie sy ny rehetrarehetra reny tsika tena tsy nijanona ny teniny toko-panohatra fa marina hoe mety hoe tsikera le izy fa noraisinao am'izay tsikera zay fa saika nandraisana azy fo zao le hoe tsy fitiavana tsy tiako mainty fanoratra botolo sy ny rehetrarehetra fotsiny fa rehefa ataonao ne le zavatra inona moa no resany tsy manana takina ny vava ty azo atao hoe tapena tsika ny vavan'ireo fa manginy reo fa ataontsika milay ty tanany ty vitatsika tsaky ty Madagasikara ty mandroso ty mifalo ny vahoaka janona eo amin'ny 3000 francs ny kilo en carotte milamina mokatra carotte be ny tsika be am'izao fotoana zao fa 40 000 lasa ohatrany tsy fantatra tsiny hoe fananinina de faotiny opposition ve zay inona tena mahatonga la hoe fikarany vidim-piainana tsy mitsahatra miakatra isan'andro eo zany misy fahaizan-tantana ataon'ny fitondrana eo aloha zany anankiray tena zavatra angiza be de zao mila le flux économique zany tokony mila miparitaka ny olona rehetra tokony hanambola sahaza azy avy za tsy miteny hoe anao planche na biena ohatrohatran'izay fa ny olona tokony hanana hoe anana fidiram-bola de afaka miaina amin'ny zavatra rehetrarehetra io de io zany manomboka miparitaka io maka ohatra anankiray fotsiny ohatra faran'izay kely ty misy ny fotodrafitrasa zay anana ny fanjakana ny vola anaovana fotodrafitrasa anankiray de iny le fotodrafitrasa iny rehefa ataonao kitrano le izy de olona anakirosy telo ihany no orinasa mampiasa an'le izy ny orinasa anankiray manana piasa ataontsika hoe zato de orinasa anankiray manana piasa hoe zato io asa io mbola azo zarazaraina be deabe io vitana asa anankiray io mety hoe orinasa folo nampiasaina amin'io miaraka manao an'io fa inona ny olana napetraka amin'ty le orinasa anankiray ty le izy io orinasa anankiray io zany manana fianakaviana zato ny velominy ao de reo fianakaviana zato reo ihany no manambola atao écolage manambola hividananana manambola hividanana vary manambola andehanana busy sy ny rehetrarehetra ao anatin'io ihany zany le izy fa raha ny zarainao io marché io ainao no zara azy namorona marché hafa ianao de ataontsika hoe roapolo fotsiny lay ataontsika hoe orinasa au lieu de roa de tadio fa orinasa roapolo io samy manana olona zato de olona firy zany no mivelona de olona firy zany hoe no afaka mividy anana olona firy zany no afaka mandeha mitaingina bus olona firy zany no afaka mividy vary olona firy zany no afaka mividy mena olona firy no afaka mividy télé olona firy
zany hoe zay zany toko hoe tsotra kely zay a tsotra kely zay ny antony io zany hoe tsy fahaiza mitantana ve fa maninona le izy ny olona manao ny orinasa manao ny stady manara-penitra de olona anankiray sy roa ihany fa maninona izy io raha ohatra ka no opérateur rehetrarehetra Madagasikara asaivy manao stady mara-penitra io fa volam-panjakana io de misy olona zany ataontsika maka ohatra hoe manao stady anankiray a any Benenitra fa azadino raha olona ny Benenitra no manao azy a farafaratsy misy fianakaviana 100 any Benenitra mba mandray na 1 million d'ariary aby ary ao anatin'ny 5 volana de mba miaina reo olona reo fa tsy olona avy aty Antananarivo noentinao anamboatra an'ilay any Benenitra de mitondra olona avy any Antsirabe manao any Benenitra de reo ihany zany ataoko hoe tsotra kely zany tsotra zay ngamba mety davana hoe aiza lay zoanay aty amin'ny sisiny sy ny rehetrarehetra fa zay le mety fahaizana mitantana sy fahaizana mifampijery sy fahaizana tokony eo anankiray a ny zavatra hitako de zao hoe capacité de négociation zany amiko mialatsiny fa tena ambany ny antony de zao hoe misy vola be dehibe ao des milliards de dollars zay tsy ananatsika ny capacité d'absorption le izy zay efa azosika vola io ny divatsika vola io a fa ny mamoaka azy sy ny mandany azy tsy mahay an'izay tsika nefa ndreo a afaka manao zany nanao projet anankiray tsika hoe andaotsika projet anankiray hoentina man'ny famille ny atsimo de ozy izy ny banque mondiale hoe iny ary ohatra ny teneniko a iny ary a 100 millions de dollars hoentinareo ampiasaina any fa io vola io tompoko tsy haitsika ny mamoaka an'io tsy haitsika ny nandany an'io de naverin'ny banque mondiale fotsiny hoe tsy laninareo izy na navoaka le izy fa tsy tany am'le lalana tokony alehany malehany ao anatin'izay besaka ny zavatra tiana anteneninao mety fa eo 10 minitra eo de farany ty fotoana ity raha ny tontolo politika misy eto Madagasikara tsy resaka sy tamin'ity herinandro ity miady hatrany mpitondra tsy vo tamin'ity taona ity fa le hita reny na tamin'ny Covid reny nisy ny ministra Iamady nandefa taratasy tany amin'ny OMS sy ny tany peta be ny karazana ady hatrany nisy ny ministra Rambahiny resaka guerre Ukraine sy Russie peta be misy ny voaka daholo ny karazana hoe ady hatrany misy ny député Brunel zao ny misy ny cité ny fanifarana teo tamin'ity herinandro teo fitokanana ny tamin'ny talata teo tamin'ny fitokanana ny trano premier ministre Alain Avony teo eny Amboditsiry de lasony hoe ho alefatsika vetivety ty vidéo ty angatatsika amin'ny namana teknisiana de vetsika miresaka zany verenano no va zay tsy naheno zay tsy naheno tsisy hoe inona kory ania fa nisy mpikambana vitsivitsy tao amin'ny freedom zay tsy raha mato ministra raha mato mini manao ny filoham-pirenena te mifatsy azo anaovanao ronzo ko ronjanga eny nampandany any RAJOELINIRINA fa tsy menamena amin'ny freedom reky akory ary aty amin'ny tanàna ko aty aloha zava fa député élu teto ako ary ny team de resoko teto tao anatin'ny district enina ny TGV enina ndresy a ny team premier arrondissement resy taky ny team deuxième nitaky ny team troisième nitaky ny team sixième nitaky ny team fa teto amin'ny cinquième ny team député ny orange ka io a tsy mety zany hoe anatrika cérémonie eto a mpikambana amin'ny TGV a de misy mpikambakambana sasany tao amin'ny staffny ramatoa ministre sy tao amin'ny freedom ny teny hoe natona mihitsy hoe makasara de alomba tsy manao orange samy manana ny akanjony ary TGV maro anisa no nanoana amin'ny filoham-pirenena karaha tsy nitsy ny fomboasara tsy lany filohan'ny RAJOELINIRINA ary tsy lasa ministre ramatoa lalatina freedom tsy freedom neny tokony gotrany ny andry RAJOELINIRINA ka nafitokanana basary manao orange foana zay hitanareo atyka ohatra zay fotsiny le anina teo hoe sakatsakana ny le olo zany zany tokony tsy azo hito tao au contraire iny le vidéo maître ao na fahitanao an'iny io mbola verina aminao aby
Iatrano fitondrany hoe tsy hoe olona freedom olona io fiainana io fitaizana io tamin'ny taona 2010 tsika raha tsaronao dia nisy sous-officier nanome baiko ny général sy niavinao ty takatasy ty verina miakatra any ambony ianao dozy le général ataoviny ataonareo fa za ivoaka tsy mivoaka eo ianao adjudant général bokotra anankitelo zany no zakona telo inona moa ny olana amitsika nieritreretina am'izany hoe misy député anankiray manivaiva ministre ahoana moa nysasay zany ingeny fiainana ataoko hoe mialatsiny zavatra nitaizany io zay zao lay olona mitondra aloha zay nitazany sy ny fiainana Roimemy za tsy mialatsiny fa misy olona ny eto milaza fa mpitondra ny firenena malagasy nefa ny zanany ny ankohonany tsy miteny gasy ao an-trano PDB zany teny an'izay misy raha zay lakotsiny amin'ny miteny foana milaza mahay be ministre taloha teneniko an'izay na ny ankohonany ka tsy maniteny gasy ary tsisy miresaka teny gasy izy de nationalité français daholo izy de zao koa mo misy filoha anakiraiky ho avy koa zany zao mbola ny zanany kio mety tsy fantatry no mahay miteny gasy nefa ianao iteny any hoe ahoana fotom-pisainana malagasy ny fifankatiavana ahoana tsy fomba malagasy reny tsy gasy reny mety hoe tsy vitovipijery ve fa tsy reny noho ny nampianariny ray aman-dreny atsika ka zay mbola veriko hoe olona manao ahoana no mety afaka eritreretina tokony hoe hitondra tokony hoe ho ray aman-dreny de rehefa tonga aminao le toeran'io de tokony mipetraka anao hoe ty za ray aman-dreny mahay manaja tena mahay manaja vatana mandamina sy mafantatra zavatra tenenina sy ny rehetrarehetra mandanjalanja ataontsika avadibadipito ny lela vao miteny ny fotom-pisainana sy ny fahendrena malagasy rehetrarehetra ao aminao ve aloha fa raha atao anatin'izay ny fahendrena malagasy tsy nanao an'ireny toetrareny satria tsika tokony malala-menatra tokony malala-menatra zanaka fotsiny miresaky maître teo fotom-pisainana malagasy tamin'ity andro zoma faraika amby-roapolo ny volana aprily ty natao andro fiasana fa andrasakarama misy ny firenena zao le silamo io moa zany tsika nefa misy ny tombaovao malagasy atsito tsy mety akatao fanjakany hoe ovina ny daty iraisana korotany tsika samy malagasy hoe samy manina ny mety ny ankalazana ny tombaovao malagasy so de afaka valinao anatin'ny minitra eo zay maître oe za zao sura fa raha ohatra ka mbola kelikely io ny anniversaire amin'ny président mety ho andro tsy fiasana ka kelikely afaka azavainao ve zany le izy io zany misy hoe jour férié universel aloha zay efa misy zay za tsy contre an'ireo anina fa tsy haiko za makany frantsa aloha tsy mahita an'izany hoe fetiny ramadany de tsy miasa any makany amerika tsy mahita an'izany na makany afrique du sud zany no mba mety hoe hitako aloha sy nyrehetrarehetra raha tsy mahita tsy fantako niny any Iran na ny any lanina hoe misy any de hoe tsy maintsy ao any Iran zany ny paka koa any tsy maintsy manaja ny paka de zay izy fa io ataontsika hoe ty aloha universel mety misy any kely hoe andro tsy fiasana ao anatin'le izy fa rehefa ohatra ka hoe tsy maintsy hoe izay de tokony apetraka tsara hoe inavy apetraka ao anatin'ny lalana fa tsy décret isaky ny mandeha no anaovanao tsy fiasana za zany mialatsiny fa fomba fijeriko zao de zao za mahita hoe rehefa tonga ny pentecôte sy ny paka sokatra daholo no an'ny zay tsy kristianina de terenao ve ny mpampiasa kristianina koa fa vitany idy be de tsy asa koa mpiara-miasa ao aminy nefa azadiny fa misy koa zany ngeny fa napahan-kevitra anti économique afaka atao ny manao ny fetiny ny rehetrany ohatra nanaovantsika ny alamady be za mbola tsy miteny hoe satria rehefa tonga am'izay mantsy izy lasa misy an'zao hoe fa maninona no rehefa ty no tsy atao fety misy anakiroa zao nen'ny gasdiso nen'ny silamo satria ve tsika inona satria ve tsika resaky zao zany de azo resana hoe laika ve le firenena sa tsy laika zany retraretrarehetra zany ao anatiny fa iza no influence satria inona ao anatin'izay tsy miadevitra am'lay mety hoe fanapaha-kevitra satria zareo no mitondra za koa tsy midika koa hoe zay no mitondra de ho contrine koa io tsy hany le resaka fa tokony apetraka mazava le izy hoe inona no antony
satria nahoana maninona ny ataontsika hoe ny tomba vao malagasy tsy atao anotsofesana misy be deabe misy zavatra tokony hojerena ao anatin'le fanapahan-kevitra ao anatiny donc ny anotsofesana zany tokony hojerena akaiko io satria misy tena resaka ekonomia tsy mampandroso nilay hoe tsy miasa talata farany maître fantany farany alohan'ny amarana mafandalantsika satria lasa dia lasa ny fotoana eto tomasintsika amampona gazetiny tena koa dia agnisan'ny tena anaovako fanadihadiana matetika foana ty olana ray eto tomasiny tia dia niresaka ny olana fananatany zay mety tsy mbola mitaraka fifandonana eny anivon'ny fiarahamonina indrindra fa anatin'ny district tomasina faharoa mbala manasy be lambo iny amin'ny mavaty tany anao ndray eto ny anontaniako anao inona ny tena fotsy zagoavana mahatonga ny olana fananatany eto tomasiny io anakoa ngamba nytonga sako voalohany resaka ray politika resaka ray fitantanana anaty tsy fahampiny ny fahalalana zay ngamba ny tena izy ary ny fahatelo ao anatin'le izy dia hoe fanararotana tena ngamba aloha hoe resaka politika io ange zany ny zavatra misy aloha anatin'le politika zay tsy tokony izany mitondrantsika olona resaka populisme ao anatin'le izy misy miresaka tany dia rehefa ohatra hoe zany mpitarika antoko dia taritiko le olona iakaparehan'ity dia zany ao an'io satria za ao anaty fitondrana dia reny olona reny zany ao anatin'izay za zao ohatra miresaka anao mavaty tany ana za tena misy didipitsarana ny voaka dia mitonga avy any autorité administrative na autorité any amin'ny eno moa ty any amin'ny parlementaire sy ny rehetrarehetra dia tonga dia miteny sy manao aminay mandidy anao azao maître satria za vao fidim-bahoaka satria za natotony satria za zao ajanonao exécution io zavatanao zany olona manao ahoana ny olona manao an'izany mianatra viaiza ny voaka viaiza manana diplôma inona sa inona no sa manao an'izany didi-pitsarana izy nahazo an'ilay autorité kely vao fidim-bahoaka nandraindray assistant parlementaire ny tonga milaza aminay sy mandidy anay fa anazy ny anina an'la izy dia misy ilay fifandonana satria tsika tsy manaja ary manao tsy mitsina le fahefampitsarana zay zany aloha anakiray le politika io ny politika am'izao fotoana zao dia mbola politika lay tonga am'le problème anay hoe tsy azo pomena manomboko zao zany tsy azo ekenantsony ny fanatanterahana didi-pitsarana ny fanaovana réquisition dia tsy ekena intsony le izy zany hoe ny didi-pitsarana zany mibafoenao tsy ho tanterahana resaka politika zany ny baika avay zany satria ny filoham-pirenenany nisy fotoana laza hoe za dia tsy ekeko ny fandroahana olona eto amin'ny tany repoblika malagasy ny filoham-pirenena rehefa miteny iny nday mandeha dia lalàna iny lalàna ve zany mataon'ny filoham-pirenena dia olamipisaka hoe filoham-pirenena maninona manao an'izany micontre an'le lalàna zay tokony misy sy mitarika ny olona ho any amin'ny fahalovana ianao anie ny tokony andraikitra voalohany ao anatin'ny syndicat ampitsara kanefa le mpitsara mamoaka didy no bafoenao ao anatin'le zavatra ao anatin'le zany zany taoko hoe le politika aloha tena problème faharoa eo amin'ilay hoe andeha ataoko hoe tsy fahalalana misy zavatra tokony atao be deabe ny fampafantarana ny olona ny hoe ahoana ny lalàna momba ny resaka tany fotsiny satria zao ane misy atokony olona be deabe zay tonga avy any dia mitondra olona dia misy taninao eo dia tonga dia ataony parceleny 15x15 be dabe dia rehefa tonga eo am'izay izy dia hoe manao taratasy laza hoe nanao fanajariana ny tany dia angataka ny taninao io izy na mety tany mpanjakana na tany efa niainanao tao anatiny zay zavatra zay zany lay olona zay tompon'le tany zay nampiasan'le tany tsy mahalala inona ny zoroko tokony ataoko inona ny régularisation ataoko tamin'ity tany ny babanay sy ny dadilahanay taloha ty le olona tonga eo hoentin'ny olona fotsiny am'izay toetra zay dia tonga mandovola mandany vola dia lasa miakaparehan'le tanyn'olona dia misy le ady ary presque le ady rehetra dia zay nyeto mila zany atao mafimafy le communication fantaran'ny olona raha mipetraka ao amin'ny tany anakiray ianao atao zy azahoanao karatany
rehefa azonao karatany ataovy zay régularisenao an'io mba azahoanao titre rehefa azonao titre io tsy tokony isy ikitikitika an'io fa ny mampalahelo koa efa azonao le titre de tonga vany ry beaty do rehetrarehetra de alaindray le titre anao de oentiny am'lay hoe ianao nga avy aty sa ianao nga iza fa ianao tsy manana zoany ty zay le faharoa ary ny fahatelo de zao hoe fanararotana tena fanararotana satria mijaly le vahoaka mampalahelo le olona eo le fanararotana am'ireo satria raha mijery an'le tany teto Toamasina ianao misy groupena olona mihitsy izay manao ady eo ambony latabatra mahay an'le izy de tonga de miakapare an'le tany zay misy olona amin'ny tamatavitra rehetrarehetrarehetra iny jerena ty domanial inona ny ao mety misy kiborin'olona eo mety misy iny eo fa miaminy fotsiny zao farito alaivo amin'ny GPS de farito toko mipreparana an'le izy andahoary afadio amin'ny anarako vita amin'ny anarany io laloviny am'izay fitsarana satria fitsarana rehefa titre aminao izy de eken'ny fitsarana de tonga avany am'izay hoana daholo le olo zany zany anisan'ny olana anankiray ao anatin'ilay hoe fanararotana mety ho fahaizana na eo ihany koa le olona tena atao hoe tsetsina tsy hitan'izay ho atao ao anatin'ilay izy fotsiny de ararotiny le olona reo arak'izay zavatra misy eo na omena sakafo kely na ofan'izay mazava maître misy fotoana moa mbola tena hoe anasainanao mihitsy ny resaka manokana mihitsy ny mikasika an'izay aditany zay fa ho amin'ny tean'io tilo de zay no vita masaka maître le koa mihitsy lasakeo anao satria fa lasa de lasa ny fotoanatsika mezatsika zay zavatra tianao ambaraka tsy voalaza angamba sodabetsaka ny siselle aloha ataoko hoe mamintona nga hoe iny ny ambara raha ohatra ka nyresaka tsika teo miresaka politique tsika sy nyresaka fifidianana angamba sy nyle hoe de resaka kely an'le famarinana an'le aditany le resaka fifidianana aloha mbola veriko any aloha andeha le fifidianana tel qu'il est io le eo fa samy mitandrina rehefa ohatra ka tsisy fanaraka tsaratsara nefa apetraky tsika eo ambony latabatra io miaraka amin'ny isorana ny ray aman-dreny FFKM andao aloha andiniky tsika inona ny tokony atao inona ny minimum nisy ray aman-dreny zay tao anatin'ny radio ravavy alina ny resaka mombany hoe ity ozy izy misy hevitra anankiray zay mba azahoantsika aloha tsy manana souci de hoe any amin'ny CRMV huissier no mandray an'le dossier rehetrarehetra huissier no manao procès verbal any fandraisana ny dossier rehetrarehetra tonga avy any de huissier no mitransmettre ligne makany amin'ny CNI efa zavatra efa minimum ake zany za miteny hoe maminarana Vaditany vitanay zany raha ilain'ny firenena vonona za Vaditany eraky Madagasikara hanao an'izany handray anjara an'izany rehetrarehetra zany satria zay tsy mitanila hoe sady tsy atsy zay tsy atsy tsy ho an'le candidat zay ary na ary fa kosa manao ny asanay satria izay nametrahananay ohatra ohatry zany ka andaotsika raha ho azo atao ny fampiresaka atao ny fandaminana an'le izy vita ao anatin'ny ray andro zany anatin'ny roa andro zany tsy miandry an'le hoe tsy ajanona ny processus na hoe andao asina teteza mita indray na andao ahemitra kely izy zany tsy antsony tapitra amin'ny fotoanatsika maître akasana namana teknisiana rehetrarehetra namana zay nanatotosan'izay fandarana zao makasitraka anao maître betsaka ny zavatra tianao tenena fa voafetra ny fotoanatsika mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray maître makasitraka makasitraka aza dinona manaraka ny famerenana ny fandarantsika